La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vaovao. Nanaiky ny fampiatoana azy tsy ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Barea Madagasikara Nicolas Dupuis. Izay ny resaka nataony taotry ny fanapa-kevitry ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. No amafisina ministry ny fahasalamam-bahoaka fa misy amin'ireo olona nandeha tamin'ny sidina Air France farany teo no voamarina fa mitondra ny Covid-19. Naverina natsoina ary verina hipoka mandritry ny 14 andro ireo mpandeha. Ahina mety misy manao osika ihany koa ny taratasy manamarika fa tsy mitondra ny valanaretina ireo mpandeha ka tsy maintsy irosona ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Mety hifindra amin'ny biby fiompiana ao an-tokantrano ny valanaretina Covid-19 fa ka ilaina fiarovana. Izay no hevitra nasongadin'ireo mpitsabo biby nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Taoriany fampiakarana ny raharaha teo anoloan'ny fampanohavana. Olona 7 tamin'ireo 12 no henoina no nahitra ponjavonjy maika noho ny fanaovana afera sokatra. Ny sokatra any atsimon'ny nosy izay efa miala ny tamingana amin'izao fotoana izao ka mila andraisana fepetra entitra. Ary farany, mahery ny 70 ny maty tany Israel vokatry ny fifanosehana lehibe nandritra ny fotoam-bavaka tany amin'ny faritra avaratra. Tafiakatra iray etsy tanoandy ny nanatrika ity fotoam-bavaka goavana voalohany nankataovy ny fanjakana ity taorian'ny nampitsahara ny fepetra ny adina ny Covid-19. Nandindindreo avy hatrany. Manatitra ny araby indray tomboko lasy sy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Atsaiko ampanajana ihany koa ianao hanaraka ny atsipriandy hatramin'ny farany. Anokafana izany nanaiky ny fampiatoana azy tsy ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy Barea Madagasikara Nicolas Dupuis. Izay ny resaka nataony taorian'ny fanapa-kevitry ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Henri Florian. Taorian'ny fanapa-kevitra noraisiny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra. Ny amin'ny fampiatoana ny Nicolas Dupuis tsy ho mpanazatra intsony ny ekipa pirenena malagasy Barea Madagasikara. Ny raradraraka ny fanaovan-kevitra teo anivony tambazotra ny serasera maro samihafa mahakasika ity fanapahan-kevitra ity. Tao ireo izay nanometsina izao fanapahan-kevitra izao, tao ihany koa ireo nankasitraka. Nanambara ny mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ny fanaovan-keviny izay nataony tamin'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena ny fampiresaka taminy fa manaiky izao fampiatoana azy amin'ny asany tsy ho mpanazatra ny Barea Madagasikara izao. Na tsy nakanevitra ireo mpiara-miasa-intsony ara ny filohan'ny federasiona. Namarina hatrany fa niezaka nitondra ny tsara teo anivon'ny ekipa pirenena malagasy izy ary nirarasoan'ireo mpilalao sy ireo membre exécutif eo anivon'ny FMF. Nambarany tamin'izany fa tao anatin'ny 20 volana nitondrany ny ekipa pirenena malagasy tsy nahita ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra intenany afa-tsy indroa ihany. Miato hatreto araka izany ny mampanazatra ny ekipa ny Barea Madagasikara any Nicolas Dupuis ka i Eric Rabesandratana indray no isilitoerana azy. Manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Andriamatora Kotoary Malalamirado izay mpamakafaka ara-panatanjahantena. Mazava ho azy fa ny fanapa-kevitra mahakasika ny fampitsarana ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy ny taranja baolina kitra Nicolas Dupuis no horesahana androany. Miarabanao ary fanontaniana apetrako avy hatrany hoe maro ny antony nampitsarana ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy ity. Araka ny resabe mandeha na tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao fa araka ny hevitra inona ny tena antony izay fampitsarana izay ka mitarika amin'izao fanapa-kevitra zao. Ya, fa miaraban'ny Yves Richard dia miarabantsika rehetra koa manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao andro alina izao ento koa anisan'ny fanapa-kevitra nataon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra nampitsarana moa zany ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny décision moa zany izay efa hitatsika ary mizaraina amin'ny nivon'ny
tambazotra sosialy dia efa mipetraka ny inona ny antony nanapahana an'la fiarah-miasa dia ataoko angamba fa nisy ny évaluation nataon'ny fédération malagasy ny baolina kitra nitarika an'ireny fanapahan-kevitra ireny. Zay angamba ny afaka lazaiko par rapport amin'izay satria ny tenako manokana aty ivelany dia mpijery sy mpanaraka aty ivelany ihany fotsiny fa ny tao anatin'ny tao sûrement tsy maintsy misy ny antony nahatonga an'ilay fanapahan-kevitra. Isan'ny songadina ao anatin'ity fanapahan-kevitra ity ihany koa ny eo amin'ny andininy faharoa izay milaza fa mitsahatra ihany koa ny fifanarahana ara-bola moa zany mety hoe ampifandoavana ny karama ny mpanazatra ihany koa eo ankilany karazana hoe contrat tsy mbola mifarana io no isan'ny hoe mahaberesaka ihany koa natambazotra tserasera inona mazava ny tena voalaza ny andininy faharoa io. Raha ny fahalalana an'ilay contrat des contrats de prestation de service mety hoe misy ny teboka tsy mampitovy amin'ny contrat de prestation de service ny contrat de travail à durée déterminé efa tena miditra texte juridique be ilay izy fa mety amin'izay no nitondran'ny fédération malagasy ny baolina kitra zany rehefa prestation anao mety hoe tsy nanaraka ny zavatra nendrasana angamba dia mety izay no antony nanapahan'izy ireo ilay fifanarahana. Fantatra araka izany fa Andriamatoa Erika Rabesan-dratana misolo-toerana vonjomaika azy moa araka ity fanapahan-kevitra ity izay ny voalaza hoe misolo-toerana vonjomaika ihany ary isany adidy-goavana andreketa ny fanomanana ny lalao voalohany ekipa-pirenena malagasy amin'ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany ny baolina kitra ho atao an'ny Qatar ny taona 2024 mahitsy ny fanontaniako Andriamatoa Mirado hoe ahoana ny fahitanao ty mpanazatra vaovao ty inona no mety tombony inona ihany koa no mety lesony raha oharina amin'ny mpanazatra teo aloha. I Erika Rabesan-dratana aloha dia ny alalako azy voalohany dia mpilalao teo anivon'ny PSG Paris Saint-Germain tamin'izany fotoana izany kapiteny Paris Saint-Germain zany hoe efa manana lenta sy ny aina nanana zay expérience ny aina tamin'ny haut niveau lenta ambony zany ny tontolon'ny baolina kitra ilainy zany raha ny hevitro manokana ilaina ny fanana olona ny aina anatin'izany hoe tontolo avo lenta izany. Amin'ny mampilalao anazy zany no resako izay fa amin'ny mampanazatra anazy indray dia mieritreritra hoe mbola betsaka no tokony ho asehony ihany koa ataoko hoe découverte ho an'ny malagasy ohatra ny découverte an'ny Nicolas ihany koa zany hoe Nicolas moa zany efa nanana an'ilay expérience fa niveau nampianarany noentiny ihany koa tamin'ny club tany Frantsay ihany koa dia hitantsika dia hitantsika eo ihany koa hoe anahoana ny zavatra mety afaka hoentin'ny Erika Rabesan-dratana ao anatin'izany fametrahana azy intérimaire satria zay anatin'ilay décision ihany koa intérimaire au moins première sy deuxième journée any Coupe du Monde éliminatoire Coupe du Monde 2022. Na izany na tsy izany mety ho anahoana ny fiatraikan'izay ty karazana hoe fanapahan-kevitra ty amin'ny dingana rehetra miandry ny ekipa-pirenena malagasy indrindra moa zany amin'ny resaka hoe lalao iraisam-pirenena. Zay mihitsy ny tongavana hoe tena miankina be zany le izy amin'ny objectif na ny tanjona izay apetraky ny fédération zany miaraka amin'ny Erika Rabesan-dratana. Intérimaire le izy première sy deuxième journée inona ny dikan'izany zavatra zany andrana ve le izy sa hoe te ametraka zavatra vaovao ve dia eo tsika miaraka mijery ny tena tanjona raha ohatra ka hoe anao hoe ajana le cycle teo aloha ka hoe hiaraka amina mpilalao vaovao tanora vaovao inona zany ny tanjona zany rehefa anao amin'ny éliminatoire en Coupe du Monde 2022 misy fiatraikana amin'ny Coupe du Monde éliminatoire en CAN 2023 sy CHAN 2022 sy ny sisa aoriana ve sa hoe le mpilalao teo ihany ve nitazoma fa miaraka amin'ny stratégie vaovao dia ny isika hiaraka halala eo ny fédération ny anome hoe inona moa zany tena tanjona nametrahana ny Erika Rabesan-dratana ka nampijanonan'ny Nicolas Dupuis. Amin'ny mampamakafaka anao fanontaniana farany angamba napetraka hoe inona ny karazana mety hoe fomba fijerina ny karazana sosikevitra mety ho arosonao ho fanatsarana n'izay resaka sehatra ny baolina kitra eto Madagasikara indrindra moa zany ho an'ny ekipa-pirenentsika izay mbola maro ny lalana sy ny dingana miandry azy ireo mba hopetraka tsara le hoe hipetraka ho am-po-pirenena ny resaka baolina kitra araka ny fomba fiteny mahazatra manahoana. Ny tenako manokana dia miainga avy amin'ny hoe inona mety lesika tamin'ilay fiara-miasa tamin'ny farany teo nisy zavatra tsara manko navaka sontomina afahantsika indrindra ohatra hoe tafiakatra CAN 2019 teboka tena tsara be reny tsara afaka sontomina fa misy ihany koa niakana lesony ny tsy nahatafiakarana ny CAN 2021 dia amin'io ny ezahana miaraka mijery zany hoe inona ny afaka natsaraina dia raha za manokana dia mahita hoe tsara apetraka tsara ny objectif ho an'ny tsairay avy
ny ataoko hoe ny responsabilité an-tsirairay ndraiky tsirairay avy hoe inona no ataon'iza dia inona no ataon'iza ary mamanana ny tanjona ny tsirairay avy ho an'ny Eric Rabesandratana inona ny tanjona iandrasana aminy andresy lalao enina ve anao coupe du monde ve tsy resy mihitsy ve mandresy lalao eto Madagasikara hoe objectif zany rehefa hoe mazava tsara sy précis tsara dia inona ahafahantsika mievalue anazy avy eo anao ekipa vaovao ve sa ny ekipa teo ve no atsaraina ve anampy mpilalao avy eto toerana maro ve sa anoy an'ilay politika eo hijery ny mpilalao any ivelany ve dia zany rehetra zany angamba eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra no mipetraka resaka barea moa zany no resantsika feno dia feno fanazavana mahakasika izay ankasitrany ianao andrimatora kotoary malala mirado mpamakafaka ara-panatanjahantena ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ia tsy misy sorana fa dia mirarosoa antsika rehetra dia manaraka indray lafomba vao hafa tanteraka kosa indray no amafisy ministry ny fahasalamam-bahoaka fa misy amin'ireo olona nandeha tamin'ny sidina Air France farany teo ny voamana fa mitondra ny valinaretina Covid-19 navena nantsona ary vena hiboka mandritra ny 14 andro izy ireo ahina mety misy manao osoka ihany koa ny taratasy manamarika fa tsy mitondra ny valinaretina ireo mpandeha ka tsy maintsy irosona ny fanadihadiana hoy ny fanazavana hatrany ny alarany avison. Ny fitiliana natao tamin'ny figadonan'ireo voampandihy ny Air France no nahitana fa misy amin'ireo mpandihy no mitondra ny valanaretina Covid-19. Raha ny loharanom-baovao, miisa 430 ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina. Andrasana kosa ny fitiliana fandroany izay atao amin'ireo mpandihy anamarinana io isa io. Nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa ahina kosa ny sin'ny osika amin'ny taratasy manamarika fa tsy mitondra ny valanaretina ireo mpandeha. Eo ihany koa ny mety tsy nahitana ny valanaretina nandritra ny fitiliana natao hatany ampiangana. Ny mety misy an'ireo mpandeha positif dia tsara koa zany no milaza fa mety testé négatif zany hoe négatif izy tanam-piondrana fa mbola anatin'le mbola mikotrika le aretina anaty fikotrehana dia rehefa tonga eto Madagasikara izy atao test averina dia efa ao anatin'ilay fotoana raha manana an'ilay tsimokaretina izy dia ho lasa positif. Zay zany no anankiray zay. Anankiray koa zavatra mety iseho dia ty ilay olona mihitsy zany dia ny certificat na le testation mihitsy no mety osoka nahafahany niondrana ary izay ankehitriny no tsy maintsy anaovantsika fanadihadianana zany momba an'izay. Misy amin'ireo mpandeha tamin'ny sidina no tsy nanao ny fioboana 14 andro rehefa vita ny fitiliana ka voamarina fa tsy mitondra ny valanaretina izy ireo. Tsy maintsy iverina anao fioboana nefa izy ireo raha ny fanazavana ary efa nantsona avokoa. Antony efa ka kontakta avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatin'ny sidina io. Raha ny fanazavana orasan'ny fanjakana antanana ny fiantohana ny fioboan'ireo olona izay tsy mahatakatra ny ofan'ny hotely izay tokony andraisana azy ireo. Dia name zany safidy anankiroa ny fanjakana na izy ny voalohany indrindra aloha dia nisy marimaritra raisina aloha lesina tamin'izay hotely mandray an'izy amin'izao fotoana zao mba hijery ny vidiny satria efa mba 1:10 andro efa 1:10 andro dia mba tokony ahena an'izy dia tanteraka moa zany dia name proposition vaovao ny hotely io reo zany zay te hijanona amin'ny hotely io ka afaka mandoa an'izay vidin'ny chambre zay dia amena safidy izy hijanona eo. Zay tsy manana kosa dia namen'ny fanjakana ary horaisany fanjakana maimaim-poana ny atao hoe ny 14aine zareo zany dia any amin'ny complexe any knafs any votovorona no ametrahana an'izy ireo. Ireo mpandeha atao amin'ny business class no natao fitiliana voaloha. Ny 17 aprily lasa teo no novaly ny fitiliana natao. Tsy mitondra ny valanaretina izy ireo ka nalefa ny tompon'andraikitra nivoaka tsy nanao ny 14aine. Ny 17 aprily kosa no nivaly ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha ambony ka ny ahitana fa misy amin'ireo mpandeha no mitondra ny valanaretina. Tsy mbola fantatra mazava hatreto raha misy amin'ireo mpandeha no mitondra ny variant vaovao ny Covid-19 na tsy.
fa efa manomboka mihena ny tan'olona voamanina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 ao Mahajanga. Raha toka misa efatra ireo izay mbola ao anatin'ny fahomagava. Ankoatra io, nidina ifotona anaramaso ny vidim-panafody ihany koa ireo tompon'andraikitra tany an-toerana Henri Florian. Fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 manomboka mihena ireo ao anatin'ny tranga fahasarotana raha ny ao Mahajanga ao ankehitriny. Mihena ihany koa ireo tranga vaovao. Na eo aza io fiainan'ny tarehimarika io tokony ho malahatra ny rehetra raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Raha amin'ny androany ity dia manana forme grave anaky efatritsika. Ny mbola en traitement 12 dia nanana novoka anankiray tsika tsy misy maty. Eto zany zahay dia mararoatra ihany. Sao dia lampanay tsika eto taptanana ny Mahajanga na ato anatin'ny faritra Boeny mihitsy hoe io ny situation iainanay ka ivavatsika fa loza manambana ho atsika zay zavatra izay satria tena mbola ao anatiny ady atsika ary tena mbola miparitaka amin'ny eny. Mbola maro ireo le olona porteur sain anio ka zay ny tokony hitandrina atsika. Ankoatra io, nidina ifotony nanaramaso akaiky ny vidim-panafody. Teny anivy ny farmasia ihany koa ireo tompon'andraikitra isan-tokony androany. Isan'ny fomba fiasa vaovao napetraka fa tsy maintsy apetraka ny tompon'andraikitra amin'ny alalan'ny takelaka mazava ho hitan'ny rehetra ny vidim-panafody, indrindra fa ny fanafody entina hitsaboana ireo marary ny Covid-19. Ny antony moa zany nisy toromarika nisy note navoaka ho an'ny farmasia rehetrarehetra izay misehatra eto amin'ny faritra Boeny. Izay note izay dia mametraka fa tokony ametaka ny vidin'ny fanafody rehetra izay iarovana sy hitsaboana ny Covid. Tafiditra ao anatin'izany ny Lovenox, ny azithromycine, ny magnébesis, ny Vimag. Ka zao vidinana zao zany anaraha-maso hoe moa nanaraka an'izay toromarika izay ireo farmasia ireo. Vidinana tavy amin'ny mpamongady Pharmalife. Zareo moa zany mpamongady zany hoe zareo mpamatsy ara-panafody ny ina moa mpanjara rehetra, farmasia rehetrarehetra eto Mahajanga sy ny manodidina. Dia catalogue de prix zany no anananjareo. Moa koa zany zareo efa manana karazany hoe fahazarana hoe alefa parmel amin'ireo mpanjifanjareo zany ny prix. Ho fitsinjovana ny mpanjifa sy mba hialana amin'ny fanararaotana maro samihafa no antony izao hetsika izao sy ny fidinana ifotony ity. Natomboka teny anivy ny CSU anosiala ny fanohanana ara-panahy ho an'ny marary ny Covid-19 manaraka fitsaboana eny an-toerany. Ny teo anivy ny FFKM no nanatanteraka izany ary isandrahaka amin'ireo toeram-pitsaboana samihafa. Manoloana ny fiantraikan'ny valinaretina Covid-19 eo amin'ny lafiny ara-batana sy ny fisian'ny tahotra sy ny tebiteby ao anatin'izao fidirana amin'ny andian'ny faharoa fisian'ny variant sud-africain izao. Nanomboka teny amin'ny CSU anosiala fanohanana ara-panahy no tanterahany teo anivon'ny FFKM ho fampaherezana sy ho fitondranam-bavaka azy ireo. Andrayatana ireo voan'ny Covid efa tamin'ny heritrona dapartany efa nanao izany dia manohy izany fotsiny izay fa nivalim-bavaka dia izao fa mainka fanamrana ny asan'ny fiangonana amin'ireo sehatra rehetra ka eto zany zao izao no manomboka fa raha ny sehatra asa zay sahanina tena fitoriana filazany tsara fitondrana fanafahana araka ny baikin'i Jesao ho an'ny mila vonjy marary dia notsaboanareo fanahy koa ane ny Covid ane ka tena devoly mahery vaika manakorotana saina fo fanahy hatramin'ny fiainam-pianakaviana tebiteby dia zany nitondrana fihedanana indrindra ty anatin'ny hopitaly tahaka izao. Ny olona ty amin'ny hopitaly na velona na maty. Raha ny fantatra hisandrahaka eny anivon'ireo toerana rehetra mandray an-tanana ireo marary ny Covid-19 ny fanohanana ara-panahy tanterahan'ireo mpikambana ao anatin'ny FFKM ireto. Mety hifindra ny biby fiompy ao an-tokantrano ihany koa ny valinaretina Covid-19 ka ilaina fiarovana. Izay no hevitra nasongadin'ireo mpitsabiby nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo ny 7 Avril lasa teo Nelarana Evson. Efa misy ny fitiliana atao amin'ireo biby ahitana raha mitondra ny valanaretina Covid-19 ihany koa ny biby ompiana ao an-trano raha ny fanazavan'ireo dokotera mpitsabiby. Avy tamin'ny biby no niangan'ny valanaretina Covid-19 ka nifindra tamin'ny olona. Mety hifindra amin'ny biby ompiana ao an-tokantrano izany ka mila arovana ihany koa ireo biby. Mety hifindrany amin'ny biby dia mbola tsy voafaritra mazavatra amin'izao. Zay no azo lazaina no sarotra be mamina vely satria misy fotsiny ireo izay biby na ina ka natao ny test
RT-PCR dia positif ilay biby. Amin'ny firenena izy no misy zao amin'izao fotoana zao any Croatie misy tsy singatsinganina na fa tsy hoe dia tena mitobaka be ohatrany hoe raha tsika zao ny Covid any Inde izy efa mananika ny efatretsy ny tratrandray andro ny eto amintsika teo eo efa niakatra izy tafiditra saika efa nisy azy zatrany amin'ny valotsato sy vantsatto eto amintsika isan'andro ka hitantsika amin'izao fa ny any biby izy mbola azo lazaina ary zay mamalina ny vétérinaire sy iatsony ny vétérinaire ny amin'ny tsika mpiaramonina rehefa misy tranganaretina mba milaza mampadreneso ny vétérinaire izy. Tsy mbola misy ny fitsaboana atao amin'ireo biby hatrany fanazavana ary tsy mbola ahitana izany ihany koa fa eto Madagasikara. Ny eo amin'ny lafin'ny fitsaboana ny Covid-19 amin'ny biby izay mbola tsy misy aloha eto amintsika indrindrindra fa any amin'ny firenena dia tsisy traitement izy io tsisy fitsaboana. Ny fitsaboana azo atao fotsiny dia ny ireo zay fisehoana aretina no enjehana ho tsaboana arakaraka izay fisehoana zay ihany. Anisan'ny aretina mampidi-doza io tandratsika mpiaramonina rehetra amin'ny distanciation sociale na ny elanelana fanajara ny elanelana sy ny fisinan'ilay fametrahana akasobosy. Ny 17 Avril no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vétérinaire saingy androany avao nomariana izany. Mandray anjara feno amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ireo vétérinaire, izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny service essentiel. Réponse des vétérinaires face à la crise de Covid-19 no lohahevitra tamin'ity taona ity. Ao anatin'ny vaovao mahakasika ny Covid-19 izay hatrany mitana larana voalohany hatrany amin'ny hamaroan'ny tranga vaovao ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny daty no omaly fa 7 Aprily 2022. 8.700 ny tranga vaovao ary anatin'ny faritra Analamanga 5.700 amin'izay. Ny ampy enina kilon'ireo lavo ny valinaretina raha toka ny ampy 7.500 ireo sitrana mianta randrianay. Tato anatin'ny herinandro maro, saika anjato ny isan'andro ny tranga vaovao vao marina fatratry ny Covid-19 tato anatin'ny faritra Analamanga. Omaly 7 ny volana Aprily 2022 tamin'ny fitiliana miisa 4.330 miisa 8.700 no vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. 5.400 amin'izany no teto amin'ny faritra Analamanga. Atsinanana 5, Dianavalo, Aloatra Mangory 12, faritra Haute-Matsiatra 20, Bakinakaratra 12, Savary, Atsimo Andrefana 12, Menabe 2, Analanjo 5, Anosy 2, Iorombe iray, Itasy 5 ary Androy miisa 8. Takizao kosa ny fitsinjarana ho an'ny faritra Analamanga. Teto Antananarivo renivohitra no nahitana tranga maro indrindra miisa 20 amin'zato. Ambohidratrimo miisa 7.30, Antananarivo Atsimondrano 2.30, Antananarivo Avaradrano 4.20, Manjakandriana iray ary aotra ho an'ny Anjozorobe. Ny ampy 7.500 kosa ireo sitrana ho an'ny Tatin'ny Omaly ary ny ampy 9 ny lavin'ny valanaretina. Dia izay koa no entintsika amin'ny sentokely anaty dokam-barotra aorian'izay no anaranao ny fanadihadiana mahakasika ny afera sokatra sy ny maresaka iraisam-pirenena mandrapitafa vetivety ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io e courage lahy e doe siverna efa aloha hoe e baina lavitry loatra efa maizina ny andro aoanisy baina tragno mazava misy jiro anty akoho daholo angany lasa izy reo mandroso aty mazava mazava be atao aminareo e normal zany fa iaho mampiasa mibalika ao amin'ny 600 Ao amin'ny 600 jiro antona roa, jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage dia koa Mbalika mamiratra no aviko.
fanamboarana ny mol fixe dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe Vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity, concentrateur d'oxygène misy 10 indray no natolotry ny vondrona Filatex teny anivon'ny BNJRC androany fanomezan-tanana izay tafiditra indrindra amin'ny famonjeny ireo mpiarabelona amin'ny fiatrehana ny vanin'aretina Covid-19 eto amintsika. Ho fanohizana ny hetsika ara-tsosialy sy ny famalina ny antson'ny fitondram-panjakana, manoloana ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus eto amintsika sy entina hanampiana ireo fitaovana entina hitsaboana ny marary. Concentrateur d'oxygène misy 10 indray no natolotry ny groupe Filatex teo anivon'ny BNJRC tamin'ny ity androany ity. Araka ny efa falaza teo moa zany tsy vao zao ny groupe Filatex no tonga teto. Ny antony anaovanay zao atoana izao dia tsapa fa tena ilaina tokoa ny fitaovana araka ny efa tenin'ny filoham-pirenena koa moa zany hoe tsy tokony hisy olaolavo intsony ny ty aretiny ty noho ny hoe tsy fampiana fitaovana. Dia tonga izahay avy amin'ny groupe Filatex zany manampy ny fitondram-panjakana amin'ity ady erahana miatrika ity dia mitondra concentrateur d'oxygène anankidimy izahay. Mariana fa tsy vao zao kory ny groupe Filatex no tonga teto amin'ny BNJRC amin'ity hetsika ity dia efa nanatitra ihany koa izay teo aloha fandriana 700 sikidoro ary 20 000 masque mba hanampiana ny fanjakana amin'izao zavatra izao. Tafiditra ao anatin'ny responsabilité sociétale d'entreprise na ihany zany zavatra izany satria raha tsisy fahasalamana, tsisy toe-karena afaka nivoatra, tsy misy fampandrosoana maharitra nisy firenena noho izany vaindondra raha ho antsika tsirairay avy tsy ho an'ny fitondram-panjakana ihany fa ho an'ny olona tsirairay ny miady amin'izany aretina izany mba ho salama tsara ny malagasy tsirairay avy samy ho avitra afaka ampandroso ny firenentsika avy eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny lafiny rehetra. Nanamafy ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny BNJRC fa zava-dehibe ny tahaka izao ho fanampiana ny vahoaka tsy ankanavaka. Arak'izao hitantsika izao moa dia tonga teto anivon'ny BNJRC ny groupe Filatex nanatitra concentrateur d'oxygène 10 araka ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana moa dia ny fanampiana rehetra mikasika ny Covid dia aterina eto anivon'ny BNJRC. Araka ny fandaminana eto anivon'ny BNJRC dia misy toerana manokana mihitsy hanatobiana an'ireo fanampianareo ary efa misy lamina manokana amin'ny fizarana an'ireo. Raha ho an'ny groupe Filatex manokana dia tsy voandroany no nanatitra fanampiana ny groupe Filatex ka mamerina fankasitrahana ho azy ireo amin'izay fitsinjovana mpiarabelona izay. Hitohy amin'ny lafinjavatra maro samihafa ny fanampiana ara-tsosialy tanterahany groupe Filatex raha ny fanazavana trano. Fanazo kianja multisport mifokotanina no zato atsinanana voalohany vokatry ny fiara-miasa ny commune Antananarivo renivohitra. Ny fondation Axiana sy ny Telma amin'ny alalany mihetsika vola ny totosaina androany ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy Michel Aranajo. 500 mponina eto amin'ny fokotanina no zato atsinanana voalohany no tanora 12 hatramin'ny 13 taona. Maro amin'izy ireo ny fanazavany se fokotanina no liana amin'ny fanatanjahantena. Tsinanana izay toerana izay anefa izy ireo ary mampitatra ny sain'ny tanora amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Lasa any amin'ny zavatra ohatran'ilay zava-mahadomelona na fisotroana ohatran'izao dia zava-dehibe ho an'ny fokotana ary fampianarana ny ankizy dia mety ao amin'ny voalohany amin'ny resaka fanatanjahantena mba ho mampianina kokoa izy rehefa aorianao satria mety fotony izany dia manomboka amin'ny ataony fanatanjahantena. Ny ankizy amin'ny fotoana tsy fianarana na ny tanora dia lasa mirona any amin'ny zavatra tsy fanao zava-mahadomelona dia misy an'izao zavatra izao dia mahafaly anay satria ireo tanora sy ankizy ireo zany efa afaka manombo an'itony sehatra ohatran'ity. Iray amin'ireo programa sahan'ny Telma ny mihetsika vola izay misehatra betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Programa iarahany amin'ny fondation Action sy ny commune Antananarivo renivohitra.
Ny fondation action no tena nisana ny asa fanamboarana rehetra fa izahay moa zany dia mihetsika amin'ny volana ilay anaran'ilay programme dia fanohanana ara-bola no nomenay zany dia ankoatran'izay misy valeur moa zany soatoavina amin'ny teny gasy ny tenenana anazy tianay ampitaina amin'ireo tanora mampiasa nyty terrain vaovao ity terrain etanolo sady ity ao ny dépassement de temps tenenana azy amin'ny teny frantsay ao ihany koa ny finamanana ao ihany koa ny zava-tsoa rehetrarehetra entin'ny fanatanjahantena izay no tena tianay ho avotra sy tianay ho ampitaina amin'ny tanora amin'ny alalan'ity kianja vaovao. Arak'izany izay programme izay no nahafahana namaly ny filan'ny tanora no zato atsinanana voalohany amin'ny fametrahana ny terrain multisport amin'ny fokotanana no zato atsinanana voalohany. Tsy hijanona treto anefa ny fananganana ny fotodrafitra saram-panatanjahantena eto Antananarivo raha ny fanazavana. Toerana izay ahafahana manao taranja maro, baolina kitra, basket, volley, sy kilalao ara-kolotsaina. Henoko fa misy fiofanana manokana ho an'ireo tanora, coach, animateur, arbitre sy ny sisa ary tena mahafinaritra izany. Tsika tsy hijanona amin'ity kianjo ity fa mbola manomantsika izao dia izao ny fanamboarana ny terrain de basket an'Andresoa. Nototosaina androany ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny terrain multisport amin'ny fokotanana no zato atsinanana voalohany. Fa lalana amin'ny rivo 10 kilometatra sy 100 no amboarin'ny ministera ny fanazariana tany sy ny asa vaventy ao Antsofinondry miazo an'Ambodifasina. Commune Zabody sy Namena hiditra amin'ny fandrakofana rarivato amin'izao fotoana ny orinasa misahana ny asa akoatra ny fampandrosoana mivantana hiteraka asa maro ho an'ny mponina ihany koa izao fanamboarana izao mianta randrenefa. Mitoy ny asa fanamboaran-dalana ataon'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy. Ho an'ny ento Antsofinondry Ivokana Ambodifasina lalana mirefy 10 kilometatra sy 100 no amboarina rarivato ary amin'izao fotoana izao efa vita tanteraka ny terrassement. Amin'izay 5 km 200 zay mizara tronçon anankitelo. Ny tronçon voalohany dia eo amin'ny 3 km 500 angamba izay izay manana largeur eo amin'ny 6 m 50. Tronçon faharoa eo amin'ny 400 m eo izay manana largeur ny lalana 4 m ary tronçon fahatelo eo amin'ny 1500 metro zany hoe 1 km 500 zany izay manana largeur 4 m 50. Ny ilany dia misy ny trottoir izay mirefy 80 cm eo. Dia ny ilany anankiray butazina maçonnerie de moellon petrany eto amin'ity ataontsika hoe Antsofinondry ity dia misy carrefour izay manana ouverture 54 mètres. Zany hoe eo zany carrefour tanteraka mihitsy ho aménagena io toerana io. Dia mivoaka ery Ambodifasina dia misy ouverture koa eo 25 mètres dia ho aménagena koa zany ilay toerana eny. Hiteraka tombontsoa mivantana ho an'ny mponina ny fahavitany ity lalana ity. Ny tombony manokana angamba raha fantatry ny olona hoe hanao an'ity asa ity ny ministère ny aménagement du territoire et travaux publics amafisiko tsara ministère ny aménagement du territoire et travaux publics no manao ny asa miaraka amin'ny entreprise tchèque. Ny tombony voalohany dia nahitsika tamin'ny serasera fa amin'ny rivony sady ny olona efa mbola tsy vita dia efa nisaotra sy nisitraka satria ho afaka ny embouteillage ato Analamahitsy. Izay zany ny atao hoe tena tombony ngezabe anankiray izay ho andrasana amin'ity taon'ity mahakasika ny fanamboarana ny lalana dia misitraka nyity daholo zany mino fa ny avy any akady kely lafy ihany ary dia mety hiverina akaty hamonjy ny miakatra ny tsara saotra amin'ny fialana amin'ny embouteillage. Misy fiantraikany ngezabe zay ao amin'io embouteillage Analamahitsy io. Ankoatra izay hiteraka asa maro ihany koa izao fanamboarana izao. Isan'ny pavé mbola voasamby angamba isan'izany dia mahatratra eo amin'ny 2 tapitrisa eo ny pavé ho ampiasaina eto 1 million zany. Zany pavé zany dia efa jerevina daholo ny atao hoe carrière rehetra misy eto Analamanga ary tonga hatrany Arivomamo any zany efa nanontany mamorona asa tena asa ngeza be amin'ny ataontsika hoe amin'izao amena ara-pahasalamana zao izy satria
raha mahavita 10 any ny olona anankiray pavé iray ray tapitrisy zay dia raha atao côte-côtina zany dia ny asa créen'izay dia ataontsika hoe 20 000 au jour, zany hoe 2 alina eo zany ny olona atsona hiasa raha atao ndray miasa ndray andro. Raha izay ny any amin'ny carrière fotsiny. Fa raha hijery ndray tsika eto amin'ny chantier dia ngezangeza ihany la izy satria mahatratra any amin'ny 2 alina mètre carré ihany iny surface ity 2 alina angamba izay raha tsy diso dia raha izay indray nataony compte dia mahatratra any amin'ny 6 000 au jour any. Amin'ny ankapobeny zany dia miainga amina 26 000 30 000 au jour zany no ampiasainy ity lalana ity. Afaka 3 volana eo no voalaza ho fahavitany asa, saingy mety hitatra izany miankina tanteraka amin'ny fahazona manontolo ireo rary vato misy samy manodidina indray tapitrisa. Fa maro ny lesoka hita eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana mikasika ny fiarovana ny mpiasa manoloana ny Covid-19 ho ny SSM na ny vovonana sindikaly eto Madagasikara. Anton'izany ny tsy fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa, eo ihany koa ny tsy fampiny fandraisana fepetra izay miteraka fahaverezana asa. Abraham Randriamanana. Manana ny toerany sy ny andraikiny, indrindra amin'ny fampandehanana ny lafin'ny toe-karena eto Madagasikara ireo mpiasa amin'ny sehatra samihafa. Misedra olana manoloana ny fiantraikan'ny valinaretina Covid-19 ankehitriny ireo mpiasa, raha ny fanambarana nataon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagasikara androany. Isan'izany ny tsy fahampian'ny fiahina sy fiarovana azy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asany. Eo ihany koa ny lesoka amin'ny fanatanterahana ireo fepetra napetraky ny tompona andraikitra. Tsy fahampian'ny famatsiana fanafody sy fitaovana eny amin'ireo servisi médico-sanitaire eny anivon'ny ministera rehetra. Fanamafisany fiahina ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ho an'ny mpiasa tsy miankina. Ny tsy fahampian'ny fitaovana iarovana ny mpiasa miatrika ny Covid-19 toy ny vaksiny sy fitaovam-piarovana manokana. Ny tsy fanarahana ny tenin'ny filoham-pirenena mahakasika ny tsy tokony iasan'ireo mpiasa voatsokazo marefo satria mbola maro ireo izy ireo ny teren'ny tompona andraikitra anivon'ny ministera sy ny tompona andraikitra ny orinasa hiasa ka misy ireo mamoy ny ainy noho izany. Ny tsy fahampian'ny fifampidiniana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera sy amin'ny sehatra rehetra izay mahatonga ny tsy fifazahoan-kevitra eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ankoatra izay, mangataka fifampidiniana mikasika ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena ny eken'ny Madagasikara momba ny asa ny SSM raha ny fanazavana. Atao anatin'ny SSM zany aloha dia mbola mandala hatrany foana ny dingana olalovana amin'ny fomba fitakiana. Ireo zavatra nitakiana tamin'ireo tolon'ireo zany dia mbola mandroso hatrany izay ny fifampidiniana izay voalazan'ireo convention ireo amin'ny mpitantana sy ny syndicat izay syndicat mantsy dia solotena mpiasa araky ny lalàna ary interlocuteur mivantana ny mpanapa-kevitra rehetra. Dia mitoy izany izay hoe fandehananay makany amin'ny resaka fifampiresahana, fifampidiniana. Tsy ahivina manodidina ny 20 ankehitriny ny isan'ireo sendika mivondrona ao anatin'ny vovonana sendikaly eto Madagasikara izay ahitana ireo mpiasa amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Lamina tamin'ny ankapobeny ny fampidiran'ireo fiara fitateran'entana ny toby tetsy ivelany Kianjamaki anatin'ny tobi-piantsonana Andotapenaka ankoatra ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana entitra ny fisafony eo am-piangana tanjona ny anafoanana ny endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa. Mahery ny 80 ny fiara fitateran'entana nanainga tetsy amin'ny Garmaki anatiny andro voalohany namindra-toerana azy ireo anatin'ny tobi-piantsonana. Ankoatra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana, entitra ny fisafony eo am-piangana na ny contrôle au départ, tanjona ny anafoanana ny endrika tsy fanarahan-dalàna indrindra ny fitateran'olona antsokosoko. Ny fiara rehetra aloha zany rehefa tonga eto dia tsy maintsy fiandrahana fanafody avokoa aloha. Dia rehefa vita izay dia eo amin'izay izy manao ny chargement. Dia rehefa vita ny chargement dia mandalo ny tsona hoe contrôle au départ. Dia ny zavatra tsy maintsy hojerena moa zany dia ilay mouvement chauffeur na ohatra chauffeur doublage na ny aide chauffeur dia eo ihany koa le tompon'entana. Dia ny fijerena ao anatin'ny fiara hoe tena entana marina eo anatin'ireo fiara fourgon ireo. Napetraka ihany koa ny fandaminana mazava ho an'ny fiara manana entana raisina ivelany toby-piantsonana. Raha misy kosa nefa ny any ivelany hoe
manao ny karazana tsoina hoe manangona entana ny ivelana izy a dia tsy maintsy miditra tena anaty gary izy a tsy maintsy contrôlena ihany foana aloha na le mpandeha satria zadiny fa tsy maintsy jerena le antsoina hoe amehana jaitsika le hoe amehana ara-pahasalamana ohatra izy ka miaingeny mahitsy ohatra le entana ahoana moa nitondrana entana miakatra tia tanàna indray fa ireo tompona andraikitra no manantona eto amin'ny gara miaraka amin'le fiara raha eto ny fiara rano ny fiara dia amin'izany dia manao ny karazana engagement amin'le entana izay hoentiny ny tompony entana ny chauffeur sy le aide chauffeur zany raha isan'ny fanontaniana napetraka ny mpisehatra amin'ny fitateran'entana ny toby te tsy ivelan'ny kianja makiny hoe hoaizany fiara fitateran'entana rehefa miverina amin'laony ny fitateran'olona anatin'ny gary maki na mafisy lehibe ny tompiantsonana androany fa andalana ny fandrindrana ny toerana isian'ny marimaritra iraisana momba izay. Fa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eny anivon'ny fanabeazana fototra ny vahaolana amin'ny fanomezan-danja ny fampianarana eto amintsika. Nisy arak'izany ny atrikasan'ny arahan'ny ministeran'ny fanabeazana pirenena sy ny mpiara-miombonantoka ho fandrafetana ny paikady entina anatanterahana zany Abraham Randriamana. Niendanja ny kalitaon'ny fampianarana ho an'ny fanabeazana fototra teto Madagasikara tao anatin'ny taona maro raha ny nambara ny tompona andraikitra. Hita taratra izany amin'ny alalan'ireo tombana iraisan'ny pirenena nivoaka mikasika ny fahaizan'ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly. Ny zavatra tsapa aloha zany raha ampitahana tamin'ny alalan'ireo tombana iraisam-pirenena izay natao momba ny lecture sy ny matematika dia hita fa miendandra izay qualité ny fahaizan'ireo mpianatra ireo izay satria raha mampasaikitsika hita fa nienatra any amin'ny 9 amin'ireo mpianatra 10 ny ankizy manana an'izay hoe fahalalana amin'ny resaka lecture sy matematika raha ampitahana tamin'ny fandraisana anjara Madagasikara tamin'io évaluation pasaiko ihany tany amin'ny taona 2019. Araka izany, nisy ny fanatanterahana ny atrikasany arahan'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena sy ny mpiara-miombonantoka ho fitadiavana vahaolana amin'ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana ho an'ny fanabeazana fototra eto Madagasikara. Fataorian'ny fampiakarana ny raharaha teo anolohan'ny fampanoavana. Olona misafidy tamin'ireo 12 no hainoana no nahiditra ponja vonjomaiky no ny fanaovana afera sokatra. Ny sokatra ny Atsimonosy izay efa mialany tamingana amin'izao fotoana izao ka mila andraisana fepetra entitra ka eto Andriantsilavo. Rehefa vita ny fanadihadiana tamin'ireo olona misy 12 mahakasika ny fanondranana tsokosoko ireo sokatra valikony tao Belo Androy, miisa 7 ireo nahiditra ponja vonjomaiky. Ainao lany tamingana ny sokatra izay lasipatry ny fitandrahana tsy ara-dalàna, hoy ny TSA, ka mila mandray fepetra tandrify azy avy ny olom-pirenena rehetra. Faritra vitsivitsy ao Androy sy Atsimo andrefana sisa no misy sokatra, ary tsy betsaka toy ny teo aloha intsony. Efa tena miena tiarena voajanahary mampiavaka ny faritra Tsimity. Ary raha tsy misy ny fiara-miasa izay fanolorany any fotony, izany hoe ny vahoaka izay miaro azy, mitohy amin'ireo sampandaraha-panjakana rehetra isatsipajiny. Hatrany amin'ny gendarmerie zany na ny amin'ny polisy pirenena zany, ary tompona andraikitra voalohany ao anatiny eo amin'ny fiarovana ihany koa moa zany ny ministeran'ny tontolo iainana dia nefarany amin'ny fitsarana sy ho resitsika raha ty. Ka tsy sasatra zany zay sasatra izay eo amin'ny TSA zany milaza amin'izay manao hoe kely dia kely ny anjara asanay satria tsy nanao fa tsy nampita resaka ary tsy resaka vandy fa ireo izy ireo afaka manam-pirofo fa nahazo sokatra ny ministera rehefa nandray andraikitra ny gendarmerie ary natolony anay ny sokatra dia salama izy zao tompoko eritreretina fa averina amin'ny toerana misy azy izay azo antoka. Ankehitriny, mitotaly 794 ireo sokatra tazonin'ny TSA ka apetraka amin'ny toerana azo antoka. Raha ny antotanisa voaray hatrany, misy 750 ny sokatra tratra nanomboka ny volana febroary hatramin'ny volana aprily 2024, ka ny volana febroary ny nahitana be indrindra izay natratra 170 oripaka tsy hisy intsony ny sokatra eto amintsika raha mitoy ny tranga tahaka izao. Mila atao mafimafy ny hetsika fa miripaka izy ity. Taloha zanany kely 300 mafeno valizy no ataony amin'izao fotoana efa lengeza mihitsy sisa azo rofina satria tsy zanany tsongotsokona ny anaty aby. Na kely dia kely na vitsy dia vitsy. Na mandrapahitanao an'izay tsy maintsy mitratra ny mpiandromby ihany ianao varam-piaratany ozy ny tenena dia ho hita izay ataonao anatiny ao noho izany teny efa alohanitra ny ranombary izy ny fitenena nareo olona ka
ifampilazana antsika manao hoe misarotra fa tokony anaovana hetsika mety misy kokoa. Ahitana foko samihafa ireo olona nahiditra amponja ireo ary nisy zandary iray ihany koa. Tsy safidianana fiaviana na saranga ny ady amin'ny trafikana sokatra izay tratra tsy maintsy ampiarina ny lalàna, hoy ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena. Fa tontosa tao Antsirabe ny fampiofanana andihan'ny faharoa ireo sefokotany sy agent communautaire izay niompany indrindra tamin'ny fomba ahafahana manome tantsoroka sy manampy ary indrindra mitsirika ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina, tanjona ny fampitombona ny fahaiza-manao eny anivon'ny sehatra ny fampitahiana ny olona manana fahasembanana Kolo Antsirabe. Totosa teto Antsirabe renivohitra ny talata sy alarobia fa 7 amby 20 ny volana aprily 2 amby 20 sy 4 arivo lasa teo ny andihan'ny faharoa fampiofanana ireo lehibe pokotany sy agent communautaire ary ireo mpanentana tsy matianina. Fampiofanana mahakasika ny taditsoroka sy fanampiana ary ny fitsirihana ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Iarahana mitetika asa fanily voice CBID ary komina 12 no misitraka ny tetikasa. Tanjo fiofanana ny ampitomboana ny fahaiza-manao an'izy ireo eo amin'ny sehatra ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana. Misy arak'izany ny sivana manokana natao tamin'izy 20 mianadahy ireto na dia eo ary ny fahavononana izay efa nananany. Misy fanadihadiana ataonay zany alohan'ny hiatrehan'ny fiofanana ohatr'izao. Midina an-toerana zany ny teknisianina dia misy questionnaire maromaro apetraka amin'izy ireo hoe amin'izay resaka fahavononana izay mihitsy mipetraka ao anatin'ilay questionnaire sy ny zavatra ilaina hoe inona ny ilainao ahafahanao manao tantsoroka sy mitsirika ilay olona manana fahasembanana iarahantsika miasa zany. Izy io zany dia zahana ampitomboana foana ilay fahaiza-manao an'ilay olona ireo satria olona tsy niaina tao amin'izany sehatra izany ireo olona ireo. Ezahana averimberina zany ilay fiofanana mba hipetraka tsara. Hatreto aloha zany ny fahitana azy dia raha hoe nisan-jato ny jerena dia azo lazaina hoe mamokatra zany ilay fampiofanana mena an'ilay agent communautaire sy ny chef fokotany ary ny mpanentana tsy matianina. Anatin'ny 3 taona moa zany ohatr'izay foana hoe 20 zany ao anatin'ny herintaona ilay izy 20 agent communautaire sy chef fokotany sy mpanentana tsy matianina zany ny azo an'ilay fahalalana momba ny tantsoroka ho an'ny olona manana fahasembanana. Taorian'ny fiofanana ireo lehibe pokotany sy agent communautaire ary ireo mpanentana tsy matianina dia nisy ihany koa fampiofanana ireo olona manana fahasembanana amin'ny vatana izay misitraka sy mahazo tombontsoa tanteraka amin'ny tetikasa. Fiofanana mahakasika ny fiompiana kisoa sy ny fiompiana koa gasy araka ny safidin'izy ireo avy. Misy mpanentana any amin'ny toerana misy anay dia inona ny tianao hanampiana ny fivelomanao amin'ny izao fahasahiranareo izao dia akoho ve ho sao kisoa dia avy aloha ilay akoho zany no azo atao fa ilay kisoa mbola tanjona lavitra be satria na amin'ny resaka hoe sakafo sy ny isan-karazany aza dia tsy maintsy hoe mafimafy kokoa no ilay aminy koa. Izany hoe ny lakan'ilay resaka fiompiana koa zany mba hoety eo hamelomana ny vady aman-janaka ao an-trano ilay izy satria tsy dia mahavita asa hoe mitazona angadiny loatra dia karakarahan'ireo zavatra zany no ataoko. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mahery ny 70 ny maty tany Israel vokatry ny fifanosehana lehibe nandritra fotoam-bavaka tany amin'ny faritra avaratra. Tafiakatra raha etsy tany hoany nanatrika ity fotoam-bavaka goavana voalohany nankatoavy ny fanjakana ity taorian'ny nampitsara ny fepetra ny adiana ny Covid-19. Tsy latsaky ny 770 ny maty, 530 ny naratra raha nivokatra vonjomaika taorian'ny fifanosehana tany Israel ny aliny alakamisy fa 7 amby 20 ny volana aprily. Nandritra ny fotoam-bavaka lehibe antsoina hoe lac Baomé fanao isan'ny taona ao Montmuron any amin'ny tendrombohitra Galilea ao avaratra ny firenena no nisehony loza. Isan'ny tena nahatonga loza ny famaroan'ny olona nanotrona ny fotoam-bavaka. Betsaka ny maty noho ny fanitsakitsahana, ny aseporana tao anaty olona sy ny maro hafa. Raha manodidina indray alina no na azo alalana amin'izay, tafiakatra raha etsy ny nanatrika ny fotoam-bavaka tamin'ity fotoam-pankalazana ity. Efa mandray ny fepetra mifandraika amin'izay ny fitondram-panjakana ny an-toerana, napetraka ny rafitra vonjomaika mandray antanana ny fianakaviana mbola mitady ny havany. Naparitaka manerana ny hopitaly ihany koa ny naratra. Ity fotoam-bavaka goavan'ity izay isan'ny famorian'olona voalohany nankatoavy ny fanjakana. Taorian'ny nampitsarana ny fepetra ny adiana ny Covid-19.
dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrana ny fanarano izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tomboko. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.